Madagascar zany efa nandray anjara foana zany tamin'io salon io. Ny tanjontsika moa zany malagasy dia mampiseho mampafantatra ireo mpanjifa amin'ny vondrona Europeana hoe reto ny vokatra malagasy, vokatra biolojika ary tsara ary tena ankafiziny zareo. Ary isa-taona zany tsika dia tena hoe mametraka amin'ny maha izy azy amin'ny Madagasikara amin'ny resaka filière biolojika. Araka tenenin'ny Monsieur le Président i Simabio, tsika zany efa anatin'ny top 10 firenena afrikana, raha jerena amin'ny firenena afrikana, anisan'ny mpanao exportation ireo vokatra biolojika. Iny zany tsy maintsy mafisina masina amin'ny tsena iraisam-pirenena hoe Madagasikara efa mahavita vokatra tena tsara izay ilainy zareo. Ahoana nahafahanareo misafidy ny orinasa mamokatra ny vokatra bio? Io zany ao anatin'ny fiaraha-miasa izay ataontsika miaraka amin'ny syndicat Madagascar amin'ny agriculture biologique sy izao ny partenaire antsika zao i GIZ dia mijery inona daholo le fepetra sy ny cadre sy ny réglementation izay tsy maintsy arahany zareo ahafahana mahazo an'izay certification biologique. Resaka momba ny fambolena biolojika angamba misy cahier des charges resaka fambolena biolojika standard international ale izy dia amin'izao fotoana izao miara-miasa amin'ny ministère hamoakatsika ny règlement national ny resaka fambolena biolojika. Dia zay zavatra zay zany ho hamoakatsika amin'ny taona 2019 j'espère hoe mba ampisehoan'ny olona rehetrarehetra surtout indrindrindrindra le olona mamboly ary ao ambany vola ary hoe inona ny tena vokatra momba ny resaka fambolena biolojika. Nahetsika azo zao dia azo atao hoe taimina tsara be zany zao atsika malagasy manatrika an'io salon faly io any Nuremberg moa izy io ary ahafahantsika mampiseho ny vokatra vita malagasy ary iny moa tafiditra tsara ao anatin'ny cadre ny IEM ary traduisy ao niveau PGE izay efa nivoaka ka tamin'ny gazety farany teo hoe promotion ny produit vita malagasy ary ministère ny fiompiana ny fambolena ara-drono zany dia manao zay azony atao moa zany amin'ny fanosehana mi-encourager zany zany atao initiative zany. Par rapport amin'izay eo nivon'ny ministère ny agriculture aloha dia ny ezaka ataonay roa taona zany roa taon'ny ministère moa zany ino mbola tsy maintsy ivoaka ihany fa azo tonga dia tenenina hoe tsy maintsy roso amin'ny fanatsarana ny kalitao eo amin'ny resaka famokarana moa zany mba hifanandrify amin'le filany le orinasa manodina mba hahafahana manondrana any ivelany. Zay zany tena jerena izy ary mila jerena ihany koa hoe resaka vidin'entana moa zany tsy maintsy mifanandrify amin'le tolotra sy nady any ivelany ary zay moa anisany hoe mbola mampatanjaka amin'ny Madagasikara satria ny coût de facteur atsika mbola anisany hoe atonony afaka miditra amina concurrence internationale.